Nanome fanampina ny fikambanana Soa Salama etsy Anosy Mahavelona Itosy izay fantatra amin'ireo asa soa ataon'ny ekipa Andramatoa Rajaonarimampianina Voangy vadiny filoham-pirenena nahitana malabary misa 30 sy kilalao isan-karazany moa izany fanampina izany izay niarahana tamin'ireo ekipa Andramatoa Voangy Rajaonarimampianina vadiny filoham-pirenena. Nahazo fanampiana avy amin'ny ekipa Andramatoa Rajaonarimampianina Voangy ny fikambanana mpanao asa soa fantatra amin'ny anarana hoe Soa Salama etsy Anosy Mahavelona Itosy. Nahitana malabary misa 30 sy kilalao izany fanampiana izany. Tsy nanafina ny hafaliany ny fikambanana izay mpanao asa soa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy eo amin'ny lafiny ara-pitsaboana. Zavatra mampahory aloha dia eo amin'ny lafiny le fanafody mba omena ny tsy manana satria dehibe ny tsy manana tena sahirana izay ety manao briky ny fivelomana ary misaotra ny madame Flo zay fa 3 andro monja dia voavaly ny antsinay. Tsara naraka ny nambaran'ny fikambanana Soa Salama izay mikasa ny roso amin'ny didivoatra Faobe raha-pito sabotsy. Zaza misa 12 tokoa no azo tombontsoa amin'izany. Misampana maro ny asa soa sahan'ny fikambanana Soa Salama. Manao asa soa ara-pahasalamana amin'ny olona sahirana ety amin'ny manodidina anay ety. Dia miara-miasa amina dokotera dia rasazy. Ato amin'izay zany misy fikambanana latsaky ny le tena ataonay asa soa zany latsaky ny 12 taona dia mihoatra ny 20 taona satria ireny zany ny entana mavesatra ny fiarahamonina. Tao anaty fifaliana sy fanantenana no nizaranareo fanampiana avy amin'ny ekipa Andramatoa Rajaonarimampianina Voangy tetsy amin'ny tobiny Soa Salama etsy Anosy Mahavelona Itosy.